miarabantsika rehetra indray tratrizao fotoana manokana izay iarahantsika efa andro fahaenina sahady isika androany. Andray lesona vaovao indray isika ary alohany andraisantsika izany lesona izany amin'ity androany ity izay hoentiny pasteur Wensley Orieux mivady dia andelo isika hiaraka hivavaka dia aorianan'izay dia isy ny hira faneva ary iroso avetrany amin'ny famelabelarana izay hoentiny izy mivady isika. Hiaraka hivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao satria mbola tonga amin'izao fiomanana ho amin'ny sabatanao masina izao izahay. Matoky sy mino izahay fa efa nitsidika ny tokantrano tsirairay avy ianao ary efa namela heloka anay tsirairay avy ianao. Ka ho sabata feno fitahiana ho anay ity sabata ity. Sabata izay andraisanay ny fiadanam-po avy aminao ity sabata ity Jesosy io. Ka ny teninao izay hoentina amin'izao hariva izao dia ny fanahinao mihitsy no ampitoetra izany ao amin'ny mpanomponao. Ka ho fanahy iray no ao aminy sy any aminay tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Ka hitondra fitahiana ho anay ny fanarahanay an'izao programa izao. Ny fiadananao ane ray malalo ho aminay. Ny famindram-po sy ny famelan-keloka izay ataon'i Jesosy Kristy ho anay dia ho zava-misy marina eo amin'ny fiainanay. Ka hiainanay izany hoe voavela heloka sy mandeha araka ny sitraponao izany. Dia izay rehetra fantatrao fa mahasoa fa tsy toy ny vavakay dia irina saingatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérons toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne veux-tu pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mbola faly tafahoana aminao indray izahay amin'ity takariva ity. Bon sabbat à vous tous, content d'être avec vous en ce vendredi, en ce sabbat, pour parcourir ensemble le titre de ce soir qui est « Amener les enfants à la vie et amener la vie aux enfants ». Ny raha sabata mahafinaritra ho antsika tsirairay avy ary mbola fifaliana ho anay indray nitondra ny lohateny ho anao amin'ity takariva ity dia ny hoe mitondra ny zanaka ho amin'ny fiainana ary mitondra fiainana ho an'ireo zanaka. Donc vous pouvez lire dans la revue de la semaine de prière le texte Luc chapitre 8 à partir du verset 41 jusqu'au verset 56. Ho hitanao amin'ilay boky kely iny ao amin'ny toko sy andininy izay misy atsika ao amin'iny boky iny Luka toko fahavalo andininy faha-1 amby efapolo sy faha-2 amby efapolo dia ny faha-9 amby dimapolo ka hatramin'ny 4 amby dimapolo. Qui nous parle de l'histoire de Jairus. Miresaka ny tantaran'i Jairus izy ao. Alors que le dictionnaire définit un père comme celui qui a engendré, qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants, raha mamatra ny rakibolana fa ny raim-pianakaviana dia lehilahy anankiray izay niteraka zanaka anankiray na maromaro. la Bible, quant à elle, définit le papa comme celui qui est le chef de famille.
Ny Baiboly dia mamatotra andray mpianakaviana ho izy no lohan'ny fianakaviana. Celui qui est appelé à pourvoir aux besoins matériels et spirituels de la famille. Izay mitondra filana ho an'ny zanany ara-materialy sy ara-panahy. Et aussi à pourvoir à tout le besoin du foyer dans son ensemble. Ary mitondra ny zavatra ilain'ny fianakaviana amin'ny ankapobeny. Au sein du foyer, les parents sont responsables des enfants que Dieu leur a donnés. Eo anivon'ny tokantrano ny ray aman-dreny dia tompona andraikitra ho an'ireo zanaka izay nomen'Andriamanitra Et ils azy. sont appelés à veiller sur leur bien-être et à leur enseigner les principes éternels. Antsona ny ray aman-dreny mba hiahany zanany amin'ny zavatra ilainy ara-materialy na izay zavatra ilainy mba ahatonga an'ilay zaza ho hitombo ara-dalàna. Que les parents soient des parents biologiques ou adoptifs. Na ray aman-dreny ara-biolojika izy na ray aman-dreny nanangana an'ilay zaza Ils ont les mêmes responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. dia mitovy ny andraikitra sahany ho an'ireo zanany. Les parents, selon la Bible, n'amènent pas simplement les enfants à la vie, Araka ny voalazan'ny Baiboly ny ray aman-dreny dia tsy hoe miteraka fotsiny mais ils sont aussi appelés à amener la vie à leurs enfants, fa nantsona izy ireo mba hitondra fiainana ho an'ireo zanany. c'est-à-dire aider leurs enfants à bâtir leur vie spirituelle et avoir une relation avec Jésus. Nantsona ireo ray aman-dreny mba hanangana ny fiainana ara-panahin'ireo zaza ireo ary hananan'ireo zanaka ireo fifandraisana amin'ny Jesosy. Mais pour que cela devienne une réalité, le papa, la maman, les parents eux-mêmes doivent être un exemple, un modèle. Ka mba hatokan'izany ho tanteraka ao an-tokantrano dia ireo ray aman-dreny aloha no tokony ho modely voalohany. C'est ce que la vie de Jairus nous raconte, nous révèle. Izay no tantaran'i Jairosy izay ho jerentsika ary izay no zavatra lazainy tantarany. La foi de Jairus, sa relation avec Jésus, Ny finoany io lehilahy io sy ny fifandraisany tamin'i Jesosy en tant que chef de la synagogue, amafilohan'ny sinagoganazy, en tant que père amaray azy, et en tant que mari. amavady azy. Qui était Jairus? Izy ary izany Jairosy izany. La Bible nous dit que Jairus était chef de la synagogue. Voalazan'ny Baiboly fa izy no lehiben'ny tempoly. Et la Bible nous raconte aussi comment Jairus, de par sa foi en tant que chef de la synagogue, Ary mamatra ihany koa ny Baiboly araky ny finoana izay nananany amin'ny mahalehiben'ny tempoly azy. il va se tourner vers le maître, vers Jésus, pour sauver sa petite fille qu'il aimait tant. Dia andeha hidodododo any amin'ilay mpampianatra izy any amin'i Jesosy mba hanafitra an'ilay zanany vavikely izay tena tiany. Sauver sa petite fille de la mort physique, mais aussi de la mort spirituelle. Hanafitra n'io zanany vavy io amin'ny fahafatesana maty izy ary ny fahafatesana ara-panahy koa. Jairus était le chef de la synagogue et était responsable de superviser les affaires de la synagogue. Tompona andraikitra tao am-piangonana tao amin'ny tempoly ity lehilahy ity. Étant chef de la synagogue, c'était une responsabilité très grande. Andraikitra lehibe no ny sahaniny. Et cette responsabilité n'était pas confiée à n'importe qui au sein de la société. Ary tsy afaka apetraka amin'ny olona nizaniza na olona rehetrarehetra izany andraikitra lehibe izany. Certainement, Jairus avait des serviteurs, Mety hoe nanana mpanompo izy, avait des pouvoirs, nanana fahefana, avait des privilèges, nanana tombotsoa, avait du prestige. nanana ny maha-izy azy. Et d'autant plus avec ses serviteurs. Ary indrindrandrindra miaraka amin'ireo mpanompony ireo Il pouvait faire ce qu'il voulait quand il le voulait. afaka nanao zavatra izay tiany izy amin'ny fotoana izay ilavany an'izany. Il faut aussi faire ressentir que Jairus, étant chef de la synagogue, Tsara ny manamarika fa amin'ny mahalehiben'ny tempoly azy il faisait partie du groupe qui avait un problème très souvent avec le Christ. dia izy zany tao anatin'ireo vondron'olona izay nanana olana ny amin'ny Kristy. Mais quoique faisant partie du groupe, Na dia tao anatin'ireo vondron'olona ireo ary izy il n'adhérait certainement pas à leurs principes et à leurs réflexions. dia tsy nisaintsaina tsy nanana fisainana akory tahaka an'ireo olona ireo izy. Faisant face à la maladie grave de sa fille,
rehefa niatrika ny aretina izay tena nakarary mafy ny zanany izy. Cet homme très respecté de tous aurait pu envoyer son serviteur pour aller voir Jésus. Afaka nataony tsara ny naniraka ny mpanompony andeha hijery an Jesosy. Mais la Bible nous dit que tel ne fut pas le cas. Tsy izay ny zavanitranga hoy ny Baiboly. Envers et contre toutes les conséquences qui pourraient l'atteindre dans son travail et avec ses collègues. Na dia teo ary ny mety fiantraikany fietsika izay andeha ho ataony amin'ireo mpiara-miasa aminy sy ny asa izay sahaniny. Ce chef va faire fi à tout cela pour aller vers Jésus lui-même afin de demander la guérison de sa fille. Tsy natahotra izy fa lasa izy nanantona an Jesosy mba hitady fanasitranana ho an'ity zanany vavy ity. En tant qu'homme et mari, Amin'ny maha lehilahy sy amin'ny maha vady azy, Jairus était seul avec sa femme lorsqu'ils avaient décidé de concevoir. Izy mivady rery no nanapa-kevitra mba hananjanaka. Lorsqu'ils avaient décidé d'amener cet enfant à la vie. Rehefa nanapa-kevitra izy mivady ny anangana ny zanany ho velona indray. Étant un homme de principe, Maha olona manana fitsipika azy, il n'allait pas maintenant déléguer une autre personne pour amener la vie à son enfant malade et mourante. tsy andeha ho iraha ny olona anankiray mba hanavitra ny zanany izay eo am-bavahoana ny fahafatesana. Jairus, le chef de la synagogue, démontra une assurance et une foi totale en Jésus lorsqu'il s'approcha de lui en public pour demander de guérir sa fille. I Jairus dia naneho fihetsika izay feno fahatokiana ary finoana tanteraka an Jesosy. De par sa fonction et sa foi, Na dia teo arandra izany asa sahaniny izany sy ny finony. il ressentait le profond besoin d'aller vers Jésus personnellement pour y amener sa fille. Dia tsapany tany anatin'ny fon'ny lalina fa izy ny tokony hanantona an Jesosy hanafitra n'ity zanany vavy ity. Avant d'amener les autres vers Jésus, Alohany hitondra ny olon-kafa ho eo amin'ny Jesosy. il sentait le besoin personnel d'amener sa famille premièrement. Dia tsapany izy tena ny manokana ny hoe izaho no tokony hitondra ny zanako vavy ho eo amin'ny Jesosy. S'il avait rejeté Jésus, Raha tsy nanaiky an Jesosy izy sa fille serait certainement morte. dia mino aho fa ho faty ny zanany. Pas seulement morte physiquement, Tsy hoe maty ara-nofo fotsiny mais aussi spirituellement. fa indrindra maty ara-panahy. Parce que la fille n'aurait jamais grandi et surtout n'aurait jamais connu Jésus. Ary tsy ho lehibe mihitsy io zazavavy kely io ary tsy nitombo mihitsy izy tao anatin'ny fahalalana an Jesosy. Chère famille, Ry fianakaviana malala, chers parents, ry ray aman-dreny malala, l'attitude que nous décidons très souvent d'adopter en tant que parents, ny fihetsika izay matetika raisitsika amin'ny maha ray aman-dreny antsika, la foi très souvent que nous décidons d'avoir en Jésus en tant que parents, ny finoana izay ho raisitsika amin'ny maha ray aman-dreny antsika détermine l'orientation et la direction spirituelle que nos enfants vont prendre. dia mametra ny lalana izay hizorany zanantsika indrindra eo amin'ny fiainan'izy ireo ara-panahy. Notre attitude envers Jésus, Ny fihetsintsika manoloana an Jesosy, notre foi en Jésus, ny finoantsika an Jesosy, ce que nous démontrons spirituellement, ny zavatra asehontsika amin'ny fahasalamantsika ara-panahy peut être soit une bénédiction dia mety ho fitahiana ou une malédiction na mety ozina pour nos enfants. ho an'ny zanantsika. Jairus avait de la foi, Nanana finoana ity lehilahy ity même s'il était le chef de la na synagogue. dia lehibe ny tenimpolo ary izy. Jairus avait aussi de la foi en tant que père de famille. Nanana finoana izy amin'ny maha mpianakaviana azy. L'amour de Jairus pour sa petite fille était incontestable. Tsy azontsika toerina fa tena tiany ity zanany vavy kely ity. La Bible nous dit que Jairus va dire « Ma petite fille est malade ». Rehefa nanantona an Jesosy izy dia hoy izy hoe marary ny zanako vavy kely. Alors que sa fille avait 12 ans, et à l'âge de 12 ans, on avait le droit légal de se marier dans la culture juive. 12 taona ny zanany ary tamin'izany fotoana izany dia afaka manambady ara-dalàna izay ny kolontsaina ny jiosy. Mais Jairus était prêt à tout pour sauver sa petite fille. Fa vonona izy
ny hanavitra ny zanany tamin'ny fomba rehetra. Jairus était convaincu que Jésus pouvait faire quelque chose pour sa fille. Resy lahatra Jairus fa afaka manavitra azy afaka manavitra ny zanany Jesosy. Sa relation paternelle avec sa fille valait beaucoup plus que son prestige ou la fonction qu'il occupait. Tena niotra lavitra ny andraikitra no sahaniny no ny everan'ny Jairus ny fifandraisany amin'ny Jesosy. L'attitude de Jairus et les démarches qu'il entreprit démontraient une relation spéciale qu'il entretenait avec sa fille. Ny fihetsika nananan'ity raim-pianakaviana ity ny zavatra rehetra ny fanapa-kevitra no raisiny dia maneho ny fifandraisana manokana nananany tamin'ity zanany vavy ity. Chose qui était rare à l'époque parce que les filles, les femmes n'étaient pas considérées dans la société juive. Zavatra tsy dia fahita zany tamin'izany fotoana satria ao anatin'ny kolontsainany zareo dia tsy dia nomena laja loatra ny vehivavy. Le fils avait une valeur extraordinaire dans cette culture, mais pas la fille. Ny zanakalahy dia tena nanana ny toerany manokana fa tsy ny tovavy. Mais Jairus va aller à l'encontre de cette pratique, de cette pensée. Dia ny oharan'ny Jairus izany toe-javatra izany fomba fisaina izany. Jairus était celui qui avait à cœur l'intérêt et le bien-être de son enfant. Ny zava-dehibe tamin'ny Jairus dia ny hoe inona no ilain'ny zanany. Mis à part le fait d'aller à l'encontre de l'opinion de ses collègues, Na dia teo ara ny eritreritra hoe inona no fitsarana ho ataon'ny reto-piara-miasa amin'ny reto. l'opinion qu'ils avaient de Jésus, Ny eritreritra reto-piara-miasa ny reto momba ny Jesosy. mis à part le fait d'aller à l'encontre de la culture d'alors, Na dia ny hoe nandeha nanohatra ny kolotsaina ry izy tamin'izany. Jairus était celui qui avait à cœur l'intérêt et le bien-être de son enfant, même si cela pouvait paraître étrange aux yeux des autres. Na dia ohatry ny hafahafa ary ny fahitana an'izany teo mason'ny olona sasany dia tsy nampaninona ny Jairus ny nanapa-kevitra andeha hihoatra n'izany zavatra rehetra misy teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. La Bible nous dit que Jésus sera en retard, au verset 49. Voalazany baiboly ao amin'ny andininy 7:20 fa somary tara kely Jesosy. Mais malgré ce retard, la foi de Jairus ne va pas faiblir. Na dia izany azany dia tsy nanakana ny finoany Jairus izany fa dia mitombo foana ny finoany. Lorsque Jésus va lui dire « Ne crains pas », Rehefa hiteny aminy Jesosy hoe aza matahotra. Jairus savait au fond de lui-même qu'il valait la peine de croire et d'attendre l'intervention de Jésus. Tena nanandanja taminy ny andry ary ny andry ny zavatra holazainy Jesosy taminy. Et cela fut confirmé lorsque Jésus réalisa le miracle de la résurrection. Ary tena noporofony Jesosy zany tamin'ny hoe tanteraka ny nanangaran'i Jesosy azy tamin'ny Chers parents, ry ray aman-dreny. il ne faut jamais abandonner. Aokitsika tsy ilavolefona. Dans la lutte spirituelle pour nos enfants, Eo amin'ny ady sy ny tolona ara-panahy ho ataontsika ho an'ny zanantsika. car rien n'est impossible Satria tsy misy zavatra tsy tanteraka à celui qui s'agrippe par la foi à Jésus. ho an'ny olona izay manana ny finoana miraiky tapisaka hoe ho amin'i Jesosy. Nous avons vu la foi de Jairus en tant que chef de la synagogue. Hitantsika ny finoany amin'ny mahalehibeny tempoly azy. Nous avons vu la foi de Jairus en tant que papa. Hitantsika ny finoany amin'ny maharay azy. Et là, nous allons voir dernièrement la foi de Jairus en tant que mari. Ho jerentsika indray ny finoany amin'ny mahavady azy. Lorsque nous lisons l'histoire nous dit que ils vont arriver, Jairus va arriver avec Jésus devant, dans la maison. Rehefa jerevantsika ny tantara dia hitantsika fa hoe hihoatra eny aloha i Jairus. On va demander à ceux qui étaient là pour pleurer de sortir de la chambre. Dia nisy an'ireo olona nitomany. Et Jésus va rentrer avec ses 3 disciples et Jairus ainsi que la femme de Jairus. Dia niditra Jesosy miaraka amin'ny mpianatra anankitelo ary ny vadiny ary izy. Ils vont entrer dans la chambre où était déposé le corps inerte de la fille. Hiditra ao amin'ny efitra izay nisy ny vatana mangatsiaka an'ity zazavavy kely. La fille tant aimée de son papa. Ilay zazavavy kely izay tena tiany rainy. Jairus et son épouse ne vont pas céder aux moqueries que les gens disaient « Ah, elle est déjà morte, qu'est-ce que vous allez faire ?» Na dia namazivazy azy mivady ary ny olona teo manodidina dia tsy nieritreretiny izany.
Et Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ comment est-ce que les gens se moquaient, mais ils ne vont pas prendre en considération ces moqueries. Ao amin'ny boky Jésus-Christ, Ellen White dia miteny hoe namazivazy azy ny olona teo amin'ny manodidina teo hoe efa maty le zaza, inona ntsony no azonareo atao? Le fait de faire entrer Jairus et son épouse dans la chambre démontrait l'harmonie qu'il y avait dans le couple. Ilay fihetsika hoe ny izy mivady mihitsy ny ara-niditra hatramin'i Jesosy tao amin'ny efitra nisy an'ilay zaza. Ils avaient une harmonie dans leur vie de couple, Dia nisy an'ilay hoe tena mifankahazo tsara izy mivady. mais aussi dans leur foi en ce Jésus. Ary indrindra tao amin'ny finoany ao amin'io Jesosy io. Dans une telle situation, ce couple aurait pu s'engager dans une bataille de blâme mutuelle. Mety ao anatin'ny toe-javatra toy izao dia mety hoe lasa ifamaly izy mivady. Ah, à cause de toi, c'est à cause de toi que cela est arrivé. Mety hiteny hoe ianao no nahatonga an'izao. Tu n'as pas fait attention. Tsy nitandrina ianao. Mais non. Non, tsy izay no nataony. Mais ils vont s'engager ensemble dans la conviction et l'assurance que Jésus pouvait délivrer leur fille. Fa niaraka izy mivady tao anatin'ny fandresen-dahatra sy ny fahatokiana. Délivrer leur fille non seulement de la maladie Fa physique, i Jesosy dia hanavitra an'io zanany io et aller encore plus loin. amin'ny aretina izay mahazo azy. Il était évident que Jairus avait une grande part de responsabilité. Zavatra tena hita taratra dia izao hoe nanana anjara andraikitra lehibe ity team-pianakaviana ity. Dans ce que son foyer était. Ao anatiny hoe inona ny zavatra iainany ao an-tokantrano. Dans la foi de sa femme. Ao amin'ny finoana nanany vadiny. De par son témoignage et Ao son amin'ny implication fijoroana personnelle. vavolombelona sy ny hoe izy dia tena niditra antsehatra tamin'ny fomba manokana mihitsiny La ao amin'ny Bible- fiaina-tokantranony. La Bible nous dit que Jésus va intervenir et le miracle va se produire. Milaza ny baiboly fa Jesosy dia hiditra antsehatra ary hisy ilay fahagagana. La petite fille va se réveiller. Ifo ilay tovavy Ce kely. fut un jour extraordinaire. Tena andro manokana izany. Le deuil fut changé en allégresse. Ilay fisaonana dia lasa andro fifaliana. Et cette fille, cette petite fille avait maintenant un double événement à célébrer dans sa vie. Nanana événement anankiroa ho ankalazaina ity tovavy kely ity izao a. Elle avait son jour d'anniversaire de naissance Ny andro naterahany. et elle avait aussi son jour d'anniversaire de renaissance. Ary ilay andro izay nahaterahany indray. La naissance physique Nahaterahana ara-nofo. et la naissance spirituelle. Ary ilay nahaterahany ara-panahy. Ses parents lui ont emmené à la vie Nentin'ireo ray aman-dreny tamin'ny fiainana indray izy. et ses parents ont amené la vie à elle aussi. Dia nentin'ireo ray aman-dreny ho aminy koa ny fiainana. Elle a rencontré Jésus. Niaona tamin'i Jesosy izy. Grâce à la détermination de son papa, Noho ny fandresen-dahatra nananany rainy. grâce à la foi de sa maman, Noho ny finoany reniny. la petite fille avait retrouvé la vie physique Ary dia nahita ny fiainana ara-nofo izy. et la vie Ary spirituelle fiainana ara-panahy. à travers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Izany dia hitany tamin'ny alalan'ilay fiainana, fahamarinana ary ilay lalana. Chers parents, Ry ray aman-dreny malala. les ministères à l'église sont très importants, Tena zava-dehibe ny andraikitra ananantsika any am-piangonana. mais rien ne remplace la responsabilité des parents d'amener leurs enfants à Jésus. Saingy tsy misy mahasolo ny andraikitra anananao amin'ny maray aman-dreny anao eo amin'ny andraikitra anananao amin'ny zanakao. Ellen White nous dit dans le livre Service chrétien, Izao ny zavatra lazain'ny Ellen White ao amin'ny boky Service chrétien. les parents ne doivent pas oublier Tsy tokony ho adin'ny ray aman-dreny ho izy. le champ missionnaire important qu'est leur foyer. Ny saha voalohany tokony ho sahan'ny ray aman-dreny dia ny tokantrano. Alors que nous terminons cette présentation, Eto am-pamaranana izao famelabelarana izao a. j'aimerais vous dire que cette tragédie au sein du foyer de Jairus fut transformée en bénédiction. Ity zavatra mampalahelo izay niainan'ity raim-pianakaviana ity dia lasa novaina niova ho fitahiana. Cette crise a permis à Jairus d'amener Jésus chez lui, dans sa maison, dans son foyer. Nahatonga ny Jairus hitondra ny ankohonany ho eo amin'i Jesosy ity toe-javatra niainany ity. Jairus avait rempli sa responsabilité en tant que père de famille selon la Bible, Noraisiny ny andraikiny amin'ny maha-raim-pianakaviana azy. pourvoyant aux besoins matériels et aussi spirituels de sa famille. Nanome ny zavatra ilain'ny fianakaviana izy na ara-materialy na ara-fizika.
Et cela lui permit aussi d'accomplir sa tâche professionnelle en amenant les autres familles vers Jésus. Ary dia notontosainy koa ny andraikiny mba hitondra andreo olon-kafa eo amin'i Jesosy. Tout commença chez lui, dans son foyer. Nanomboka tao an-tokantranony izany. Donc, chère famille, Ry fianakaviana malala, ne sacrifiez pas votre famille pour avoir un peu plus d'argent. aza atao sorona ny fianakavianao mba ahazonao vola bebe kokoa. Mieux vaut une famille heureuse qu'un portefeuille bien garni. Aleo manana fianakaviana feno fifaliana toy izay poketra feno vola. Notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille. Ny andraikitritsika voalohany dia ny ao an-tokantrano. Et il n'est pas de champ missionnaire plus important que le foyer, Ary tsy misy sa manan-danja kokoa noho ny ao an-tokantrano. nous dit Ellen White. Izay no voalazan'i Ellen White. 2 questions. Fanontaniana anankiroa ary. Premièrement, Voalohany, que tu sois mère ou père, na ray ianao na reny, quelle place occupe le bien-être spirituel de tes enfants dans ta vie et dans ton emploi du temps? inona ny toerana izay sahan'ny mahay sy reny anao dia inona ny lanja na ny toerana tanany tombontsoa ara-panahin'ireo zanakao eo amin'ny fiainanao sy ny fandaharam-potoananao. Deuxièmement, Faharoa, qu'est-ce que toi, en tant que parent, inona ny tokony ataonao amin'ny maharay aman-dreny anao devrais ou pourrais faire izay tokony ataonao na tokony ho ataonao pour favoriser l'implication de tes enfants dans la mission de faire des disciples pour le Christ? mba hanampianao ireo zanakao handray anjara ihany koa amin'ny iraka izay anaovana mpianatra ny tokantrano. Réponds à ces questions Valio ary ireo fanontaniana ireo dans un esprit de prière sady mivavaka isika no mamaly izany fanontaniana izany ao an-tokantrano et apporte les changements nécessaires dia ento ny fiovana izay ilaina ao amin'izany pour que cela devienne une réalité. ka mba ho fiainana ao an-tokantranonao izany. Que Dieu te bénisse et bénisse ton foyer. Hitanao any Andriamanitra ary hita ny tokantranonao. Amen. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay amaranana izao fotoana izao indray isika, fotoana ihany koa izay ahafahana mitondra ambavaka ireo antom-bavaka izay nalefanareo, ireo antom-bavaka izay saintsaina any anaty any dia minofa ho valian'i Jesosy araky ny haben'ny fahasoavany zany. Andeha ary iaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Tsy mitsahatra midera sy mankalaza ny anaranao izahay ry raina ny lanitra sy ny tany, tompony tompanjaka ny mpanjaka mahefa ny zavatra rehetra. Ny tsy famendrehanay, ny tsy firainana anay, ny amafo ny fonay ka mahatonga anay anoty eo anatrehanao, angatahana fona aminao izany ankehitriny. Misaotra anao zay Jesosy satria nomenao fampianarana indray tamin'ny alalan'ny tantarany Jairo, izay nanana finoana matanjaka ka afaka nitondra ny ankonany teo aminao. Eo ihany koa ny fahaizany maneho fitiavana indrindra ho an'ny vadiny, ka nahatonga ny tokantrano izay afaka nanome voninahitra anao. Amin'izao fotoana izao tokoa dia maro ireo manana olana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady. Mangataka anao Jesosy mba hampanjakanao ny fitiavanao amin'ireo mpivady any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Eo ihany koa ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Aoka hitrantsehatra ianao eo amin'ny fankatoavan'ny zanaka ny ray aman-dreny ary ny fanehoana ny ray aman-dreny ny fitiavanao azy ireo ihany koa, ary indrindraindrindra ihany koa ny fifandraisan'ireo mpiray tapo. Ny toejavatra izay iainana ankehitriny dia mahatonga ny fisaratsarana ny fianakaviana, koa mangataka anao mba hitrantsehatra mo amin'izany. Eo ihany koa ireo antom-bavaka izay nalefa
valio araky ny be ny fahasoavanao zany jesosy ary aka aoka samy atsapa falimbavaka ny tokatrano tsirairay ka ame voninahitra anao sy atsapa fiadanana de tononona sy angatana amin'ny anaranao jesosy kristy ny vavaka amen. Dia